Tontolon'ny fanatanjahantena sy fikojakojana ny vatana shbam io indray moa no karazana fitaizam-batana vaovao afaka ataon'ny sokajy taona rehetra azafady etsy amin'ny la City Ivandry moa no mampianatra n'izay shbam izay tamin'ity herinandro voalohany volana jolay ity ary dia maimaimpona ny fanaovana izany teny antoerana volaravoavy sy mamy rasamely. Dihy fitaizam-batana no sady manala ny soritsorim-piainana ny shbam. Ireo karazana mozika malaza maneran-tany no anaovana ny hetsika rehetra ao anatiny. Ny rehetra, ny ankizy, ny lehibe dia afaka manao azy avokoa i Christelle, ampandihy ao anatin'ny le mille fitness club ary mpanentana nandritra ny hetsika shbam teto amin'ny la City. Tanjonay amin'ny ankizy amin'ity hetsika baboty shbam no ny anarany dia ohatrany karazana fanatanjahantena kely ihany le izy zany. Sady metsipesika zany ary zareo mampiasa vatana no mianatra toka amin'ny teny vazaha coordination amin'ny mouvement ka dia mampianatra ny zareo mampisika ny tanana sy tongotra miaraka sy hoe manaraka modèle dia tsara ho an'ny ankizy zany dia sady ohatra hoe ankizy botabota zany izy dia sady fanatanjahantena mba mampianana azy. Eo amin'ny 3 hatramin'ny 5 minitra ny fe-potoana anaovana azy ao anatin'ny iray andro. Manana ny mampiavaka azy raha mihoatra amin'ny fitaizam-batana hafa ihany koa ny shbam. Mitovitovy ihany ny zumba sy shbam fa ny mahasamihafa azy le rythme hira ampiasainy. Ny zumba somary rythme latin daholo no tena ankabeazany fa ity le plutôt hira afaka hoe enao amin'ny radio zao dia ampiasainy eo dia le parko zany somary misy sy dia mitovy. Ray alina ariary ny fisoratana anarana hiditra ho mpikambana, saingy androany sy rahampitso dia maimaimpona ny fahafahana manao azy eto amin'ny la City ihany izay ahitana ny fampianarana isaky ny alarobia sy ny asabotsy folakandro ary ny alahady kosa dia misy ny fampianarana famoronana na atelier créatif natokana ho an'ny ankizy. Efa misy ireo akanjo kojakoja noforoana manokana ho an'ny shbam ary azo ataony mividy izany eny amin'ny la City Ivandry any.